Baramby, verena ty aingana. Tsy mbola nisy ondritsika very tamin'ity faritra ty. Tsy mbola nisy. Randremo nefa misy ambodia ty raha tsy zany taiza ozy ianao no nahitako an'ity. Zokely Zokely, aiza renao e? Hitanareo ve izy? Ono Zokely aiza ary Zokely zanako? Ohatraohatry zao ny abeny dia maintimainty ny volony. Baramby, hozy dadabe hoe raha matoky anao dia anao izay lazaiko. Amin'izay dia ho mpiandry tsara. Efa fantatro fa te hilalao ianao hoe? Zao arao ako za lehibe anao manao ako dinga andavatelo. Mila mandinika sy mandamina mety ho fiarovana isika ry dada. Mila ny olona rehetrarehetra mihitsy tsika androany hariva. Na Zokely aza mety ilayntsika koa. Tsy ny andeha ondry ihany manahirajaina ary bentsy. Ireny amody ireny koa mantsy tsy salasala melony ondry ary ny ankizy koa aza. Para, hitanao ve ny anadahanao? Janony eto amin'ny rainao eto ianao mandra-pitadika anazy Tsy te andeha hitady anao eo koa Erineny izao tsambikina dia midiny telo. Mahafinaritra be. Way, ahoana ny fomba indinany aty zao? Andao aingana ody fa efa mitebiteby ny eny zao. Andrasa aloha, tsy fotoana ilalaovana intsony zao. Enoa za avy aingana. Ambodia Vonjeo misy ambodia ao. Baramby. Ajanony miaraka amin'ny vava. Dray, jereo any ary ny ambody amin'izao fotoana atao manao ny akanjony zafokeliko re olona. Zokely, jereo angety ianao hoe tena mampiomehy mihitsy. Avy, midina? Tsy hidiny eto intsony dia hoanao eny ambony eny ianao. Angatsika koa tombony zany ho reraka eo. Tsakakako fa tokony azoko an-tsena fa ifariny fa ilay masoko ana fotsiny iny. Tsy androko mihitsy lehibe sy ampatanjaka. Amin'izay zako dia tsy azony ampitahorina intsony. Zay vao azoko. Tsy ny alehibe anao any akory ny aronao amin'ny tahotra. Rehefa mino ny fanantenan'Andriamanitra hoe hiaraka aminao, ny fanatrehany dia hanome herim-po anao amin'ny zavatra rehetra mampatahotra anao, na ny kely na ny lehibe noho ianao. Dadabe, ahoana no ahafahan'Andriamanitra miaraka amintsika rehetra miaraka? Tsy misy hafa amin'ny fiarahantsika amin'olontsika rehetra ry Zokely.
ohatra hoe isika zao mpiandro ny ondritsika dia ny tompondray kosa no mpiandry atsika ary mampanantena antsika izy fa andrefa misy io mpiandry atsika mandritry ny androm-piainako a miandry azy foana ary dia matoky eo fa ilay mesia dia ho avy tsy ela. Dada, zay indray rehefa mpanantenana ny amin'ny mesia tsy vazovasy fa ady any ny fiainana ary dady miasa mafy ihany no manala an'izany tahotahotra izany fa tsy fampanantenana tsy misy. Asa mafy hoe miaraka amintsika natsavy Ie, ary manomboka androany mila olona mpanampitsika mba ahafahantsika miady amin'ireo ambody ireo. Tsy rarin'izany za koa ne mety mpiandrony sy tsara nefa ny sakananareo fotsiny ataoko mahalala reny ambody ireny raha vao mitady anisy ratsy ny oka izay ry fara efa manana asa betsaka tokony hanampiana anahy ianao any an-trano azonao tomboka zao dia zao zany amin'ny fanampiana hitaona rano. Misaotra fara. Mba mitandrema. Fara, efa sakafo kely ve dia mbola rianao ihany sa afaka manary sakafo rehefa tezitra ianao? Miala tsiny ary dada. Petraha ianao anaka ary mipetraha tsara amin'izay. Tena sakafo manokana mihitsy ity sakafo ity. Zany ve? Ity sakafo farany hoanao mazazalahikely ianao fa manomboka hariva dia ho mpiandrondry ianao. Zany tokoa ve dada? Tsy dia tena azoko antoka loatra fa nahita ambody androany ary tena ambody zany ray Zokely Karaha oviana vao mba hijanony eto. Hitanao iambina ny eny sy fara. Fa nahoana moa izy ny avelanareo andeha zazakely? Diso zany. Mbola zaza diso zany hoa. Oko zay rakizy matokony fanampian'Andriamanitra sika fa miaraka amintsika izy ary tsy misy tokony hatahorana. Marina zany nanadino azy. Efa henoko foana izany fampanentan'Andriamanitra izany indrindra ny fiainako fa tsy mbola nova ninina tamiko izany. Zany nefa anaka resy lahatra fa oka izay ny resabe dada. Matokotoky olona zany Zokely tsisy afa-tsy ianao miady amin'ny fiainana ary izany ny marina. Aza misangisangako Baramby tsy maintsy mitandrana mahafinaritra ika rehefa ity ivelany ety ary mila matoky ianao. Tsy mbola nahita an'izany hoe mpiandry ondrany sy ny ondry miteny ambony azo mihitsy ako. Manao any dadabe? Avy midina ary Zokely fa misy zavatra ty ho anao. Inona indray izany? Anahako ty tamin'ny fonza mbola zaza. Hoay, mbola tsy nahita ty anatsara tsy tia. Tsy mendrika an'ity. Ny fanomezana tsy hoe mendrika voamena fa tiako ny fotsiny ty. Tsy rariny kosa zao. Misy tenin'ny boky masina koa ty tiako omena anao. Mikasika ny mesia izay mikarakaratsika. Ny tompo mpiandry ary tsy hanjava mahory Dadabe, ahoana ny fomba henoko olona tsy hitako akory? Ny fahatokizan'Andriamanitra anaka dia zavatra tsara be mihitsy mba hoentina miaina. Indray androany ny fahatokisanao azy dia mbola tanjaka be toniny ako. Enganie, tena tiako mihitsy izany. Dada, Zokely efa tokony andeny antsika izao Onona ve ianao ry mpiandry ondry kely? Mazava ho azy. Sao dia mba tokony andrasako za samy rery ary ny ondry. Avy re izahay Lavitra izany lalana izany, tsy matahotra. Ary ianao? Za tsy matahotra satria ny tompo mpiandry ahy. Ary za koa mpiandry anao Baramby. Ka noho izany dia tokony tsy atahotra anao. Mbola tsy fotoana ialana sasa sy jaoko Baramby. Mitsangana ianao fa ratsy izany Oay, adiniko ary akakin'ilay azo ny tean'ny dadabe. Jareo, tsy miandry asika ary zareo. Oka fa fantatro, zao ny ataoko dia azoko ny haiko. La 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 la
Janono zao tabataba zao. Mampatahotra ny ondriny eny ataonao e. Andao lasa daolo zao ny andao. Nareo ane zany teneniko zany e andao. Zany ony, eninao zany. Lasa daholo zao, andao. Nga averinao fa iandranao eo ny olona, ha? Tsy amin'ny lalana. Tiany tokony alehanao Baramby. Baramby, mamelana. Tsy mba ho mpianatra mihitsy aty ka. Verenako Baramby, fona aminao za. Tena mbola zazakely mihitsy ny ianao ty. Zay zany any ambody dia efa maty ianao hatr'izay. Zava-dozabe ny zany ambody zany ary fary. Tokony isotra ny tompo mihitsy ary sika fa tsy ambody ianao. Dadabe ny raha neny tady any Zokely Izany tokoa ve? Adiny Zokely ny tiany. Tsy mino aho hoe nyreninao ve andeha haneraka anao amin'izao andro hariva be izao. Amin'izay sady fantany hoe misy ambody aty. Zany fa dia mijanona miaraka aminay aty zany ianao anio alina ny tika. Tsy ahita tory sy teboteby ihany zao ny reninao. Saingy efa tara loatra raha izao no voaterina moa. Iny ary. Andriamanitra, inona ty? Amin'ny alina ity, eo an-tanànan'i Betlehemy teraka amin'ny Mesia mpamonjy anareo, dia Kristy Tompo. Ary izao ny famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazakely mifono lambanjaza, matory eo am-pinanam-bilona. Inona ny teny anjely ambaraka dadabe? Tonga izy ry Zokely. Mesia, tonga tokoa izy araka ny nampanantenaina. Andaotsika ho any, fa tsy maintsy hita masoko zany androany. Fa inona ny andrasanareo? Ianareo nga tsy te hahita an'izany? Izay le nilazainao mihitsy ry dadabe, miaraka amintsika izy. Tena amin'ny tanàny teny nomeny tokoa izy. Benja, iaraka aminay ve ianao? Aninona any? Hijery ny adalanareo. Tsoro hoe, matahotra nahita Mesia aho hoe. Kratsinonako. Efa nahita Mesia sandoka betsaka 12 farafahakeliny. Ary raha izany dia matahotra ny ino ianao? Tsy matahotra n'inona. Dada, sao dia mba marina koa sy ty anankiray ty e. Ny tiako tenena ry Zokely dia andeha anaraka anao ary dada, na dia namarina fotsiny aza fa diso ianao. Ary ny ondry ry dada. Ampidiritsika eo ambala dia amin'izay tsy misy atahorana. Amin'izay koa neny dia afaka mandeha tsara Tena ho tiany mihitsy zany. Zany mihitsy ka, dia mandeha daolodolo tsika rehetra. Aingana ry Zokely, sanotra hatrafara ny tianao. Ka dadabe, ho avy izay. Eninao moa zany ry Baramby. Baramby? Baramby, ahoana no tena tonga ho mpiandry ny tritraka e? Andao aingana ry Baramby efa lasa lavitra ary zareo. Baramby, aiza indray ry izy teo? Baramby, tandremo! Hitanao, nampanantena hoe araka aminao.
dia miaraka aminao a izay takany Andriamanitra nampanantena fa hiaraka amintsika koa. Fantatro fa rekaka ianao. Ndao hiala sasatra kely aloha. Ahoana ny hevitrao? Inona izao no hitantsika eo amin'ilay tranon'omby? Tamin'ny lamba sarobidy ve izao ny Mesy? Ho volamena ve izao ilay tranon'omby? Ahoana hoy ianao? Ho hitantsika tsy ho ela izany. Inona? Ay, ahoana naharesy toka? Lasa ry zareo, lozy tiry Baramby. Baramby? Baramby, tsy fotoana ilalaovana izao a? Bedin'ny dada anio. Baramby! Samy mpiandry ratsy indrindra. Tsy haiko na dia miandry ondry iray monja azy. Ay! Amboty! Inona izao no azoko atao? Rehefa mino ny fampanantenan'Andriamanitra hoe hiaraka aminy ianao, ny fanatrihany dia nome herim-po amin'ny zavatra rehetra mampatahotra anao na ny kely. Efa tonga Mesy araka ny nampanantenan'Andriamanitra. Ary fantako fa miaraka amiko izy. Tandreminareo maninona ny Baramby a? Enonareo zany? Andana mitsoaka ry Baramby a, andana! Ianareo amboty mianaraka mba tsy hampatahotra ondry. Ianareo nga azo anay eo. Mandresitsika. Aoka Baramby a, aoka. Mbola lavitra ny lalantsika, saingy tsisy mahatahotra antsika satria fantatsika fa miaraka amintsika Andriamanitra. Hitanareo ve Zokely? Zokely zanako, tokony ho fantatrareo izy. Ry izy ry hitako ry, tena faly be mihitsy ny afa tonga ianao. Mandehanana izy jereo ry Zokely. Fa ohatran'izy izao? Izy mahatalanjona. Ianao mihitsy ny tsara mahita azy anaka. Tena diso mihitsy ary Zokely. Andehany e, jereo ry Zokely a. Tao nefa sehoko anao hoe. Zokely a, za ny tiako lazaina dia Misy inona fara? Lazao e? ny tiako lazaina dia mifona. Fa nahoana? Ny alinanao za no heveriko fa mpiandrondry tsara ny hoena za. Afaka manao an'izany ianao fara, ianao inge mafy be. Zoko tsara fanahy be mihitsy ny anao ry Zokely, fantatrao. Inona nandrasanao ry Zokely? Tsy izany, fa inona Samy nge? tian'olitra fanomezana ny Mesy avokoa ny olona. Zokely midiry. Way, tsy natahotra androany alina. Efa fantatro fa miaraka amiko ianao. Azo ny ve zao izany lazaiko izany? Izy mbola zazakely io. Zokely no anarako. Efa manana anarana ve izy? Jesosy no anarany. Anarana tsara izany, tena tsara mihitsy. Lamba ny dady ty. Tsy napoiziko hoe tokony nitondra fanomezana, tsy manan'omena. Ny ainy azoko mena dia Baramby, ondriko. Eto tena madity, sy ho hafahafa tokoa izy.
saingy tena ondry tsara mihitsy. Manantena fa tena ho tiany Jesosy raha tokoa izy. Tahaka ny tiavako azy. Izany mihitsy ho tiany Jesosy izy, dia tahaka ny tiavany anao koa. Marina angazainao, tsy ho adiniko mandrakizay ty alina ity. Ary aiza Baramby? Sako. Nomeko an'i Jesosy azy. Tena mahafaly azy zany nataonao zany anaka. Eny ary, tao amin'izay fa tsy maintsy mandeha tsika. Zokely andraso kely e, afaka hikarakara n'ity ondry ity ho an'i Jesosy ve ianao? Za ve? Tianao ve ny ho karakarako azy? Mila mpiandry ondry tsara Jesosy zaza hiandry amin'ny Baramby. Ataoko misy mpiandry ondry tsara ohatsa, metoky ianao a. Ary ny mpiandry ondry tsara dia mila ny tehiny. Lazay marefa mpiandry ondry tsara hoany a. Ie, zany tokoa ny lazainy. Mbola mety ahita azy ve tsika ry dada? Eny anaka, hiaraka amintsika foana izy amin'ny zavatsarotra rehetrarehetra. Satria izy mpiandry atsika Mpiandry anao, mpiandry anahy, mpiandry atsika rehetrarehetra. Izao ny tsarovo ry Zokely. Ny tompo no mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandray amin'ny ahi maintso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, ary mamelombelona ny fanahiko izy.